Ny Romana toko fa raiky ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fa raiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo indray no ho jerentsika an'io. Romana toko fa raiky ambin'ny folo andininy fa raiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Dia hoy sao dia tafotoana ary n'Israely ka ho lavo, sanatria izany fa ny fahatafotoana no nahatonga famonjena ho an'i Jentilisa mba hampialina azy. Raha ny fahatafotoana no tonga harenan'izao tontolo izao ary ny fahareseny no tonga harenan'i Jentilisa, tsy mainka avy any fahafenoana fa ianareo Jentilisa no tenenako. Ka satria apôstôlin'i Jentilisa dia mankalaza izany fanompoko mba hisy ahazahoaka mpialina ireo iray raha amiko mba hamonjeko ny sasany aminy. Fa raha ny fampiatahana azy no fampihavanan'izao tontolo izao, tsy ho fampodiana ny fiainana avy amin'ny fahafatesana avy any fandraisana azy. Ary koa raha masina ny santatry ny mofo dia masina koa ny vongany manontolo, ary raha masina ny fotony dia masina koa ny sapany. Fa raha notapahana ny sapan'ny sasany ary ianao izay tahaka ny hazo oliva maniry ho azy kosa no natsofoka niry teo aminy mba niombona tamin'ny fototra sy ny menaky ny hazo oliva, dia aza mirehareha amin'ny sampany fa na dia mirehareha azy ianao dia tsy ianao no mitondra ny fotony fa ny fotony no mitondra anao. Ary teny ianao hoe notapahana ny sapan'ny sasany nanatsofohana haniry. Marina izany, ny tsy finoana no nanapahana azy, fa ny finoanao kosa no hitoeranao, aza miavonavona fa matahora. Fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra dia tsy havelany koa ianao. Ka hevery fa mora fanahy Andriamanitra nefa entitra. Amin'izay lafo dia entitra izy. Fa aminao kosa dia mora fanahy Andriamanitra raha maharitra amin'ny famoram-panahiny ianao. Fa raha tsy izany dia ho tapahana koa ianao. Nefa ireny kosa raha tsy mifikitra amin'ny tsy finoana dia atsofoka niry ihany, satria azon'Andriamanitra atsofoka indray izy. Fa raha notapahana tamin'ny hazo oliva naniry ho azy ianao ka natsofoka niry amin'ny hazo oliva tsara nefa tsy tena sampany, manoatra noho izany ny hanatsofohana indray izay tena sampany amin'ny hazo oliva nanapahana azy. Izay indray izany ny teny izay rahantsika mamakafaka an'io mba ahafahantsika mahazo ny heviny hanampy ianao izany andinika hatramin'ny mana izay efa nataonao tamin'ny maraina. Ny jerentsika eto izany dia ny planin'Andriamanitra. Ina moa izany no tena planin'Andriamanitra eo amin'ny resaka Jiosy sy Jentilisa. Ny planin'Andriamanitra izany amin'ilay hoe mahatonga ny hoe Jiosy izay ohatran'ny hoe efa vitsy sisa. Ny sisa no mino n'Andriamanitra, mino ny Jesosy Kristy dia mba hanokatra varavarana ho an'ny Jentilisa. Izay no lazainy amin'ny andininy faha raiky ambin'ny folo sy faha roa ambin'ny folo dia hoy sao dia tafotoana ary n'Israely ka ho lavo, sanatria izany fa ny fahatafotoina no nahatonga famonjena ho an'i Jentilisa mba hampialina azy. Raha ny fahatafotoina no tonga harenan'izao tontolo izao ary ny fahareseny no tonga harenan'i Jentilisa, tsy mainka avy any fahafenoana. Eo izany no ametrahan'ny Paoly hoe matony Jiosy tafotoina, izany hoe lavo miala tamin'ny finoana tsy nino ny Jesosy Kristy dia ahatonga ny Jentilisa azo famonjena. Hitantsika tsara mihitsy izay namonoany ny Jiosy tsy ninoany Jiosy ny Jesosy Kristy namonoany azy teo amin'ny hazofijaliana. Fa raha vao vita izay dia nihiraka lehibe nataon'i Jesosy Kristy dia hoe atao mpianatra ny firenena rehetra vavolombeloko ianareo manomboka Jerosalema eran'ny Jodea sy Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany. Ahatonga famonjena ho an'i Jentilisa mba hampialina ny Jiosy. Izay ilay tanjona izany. Dia ny andininy faha roa ambin'ny folo raha ohatra raha hozy izy ka tsy nahazo finoana ny Jiosy mba tonga izao tontolo izao hanana ny harena azo amin'ilay famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Ilay izao tontolo izao dia mazava ho azy fa tsy izao tontolo izao zato isan-jato akory, fa ilay karazan'olona rehetra eo amin'izao tontolo izao dia mazava ho azy koa izany fa ilay fahatafotoanan'i Jentilisa dia tsy ilay Jentilisa ilay firenena no tenenina eto, fa misy ihany ilay olona
nofidiana fantatra Andriamanitra mialoha ao anatin'izay no mahatonga ny hoe ny faharesen'ny Jiosy ilay firenena tonga renan'ny Jentilisa mainka avy ny fahafenon'ilay Jiosy ao anatin'ilay olom-boafidy lay sisa dia vao mainka hitondra rena be ho an'Andriamanitra. Zay ny voalohany zany azahoan'ny Jentilisa famonjeny fa faharoa indray amerina ny Jiosy eo amin'ny famonjena ihany koa nefa nio. Zay ihany koa andininy 17 ianareo Jentilisa no itenenako ka satria apôstôlin'ny Jentilisa dia mankalaza ny fanimpoko eto zany i Paoly dia miresaka mihitsy ny zavatra misy amin'ilay falalazaintsika teo hoe misy i Paoly dia anisan'ilay Jiosy kanefa dia mbola voafidy ao anatin'ilay fahafenony ao anatin'lay olom-boafidy olom-bonjena i Paoly dia izy mitory amin'ny Jentilisa apôstôlin'ny Jentilisa. Ozy izy hoe ny antony ozy izy hitoriako any Jentilisa dia mba azahoako ampialina ireo rairahako mamonjena ny sasany aminy. Eo zany ilay hoe tonga n'izao tontolo izao ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao azo famonjena no na tonga ny ankamaroany na tonga ny firenena Jiosy tsy nino an Jesosy Kristy fa ihany koa mba rehefa mahazo famonjena ny Jentilisa izay toriano i Paoly filazantsara dia mialina ny Jiosy hoe ahoana ny renindray lasa voavonjy dia amin'izay ozy izy dia lasa voavonjy ihany koa ireo dia ino an Jesosy Kristy anantona an Jesosy Kristy koa ireo satria izy mahita hoe ireny ary Jentilisa ary voavonjy noho ny amin'ny Kristy. Zay zany lay tanjon'ny Paoly ny fanantenan'ny Paoly ny zavatra antony planin'Andriamanitra ny amin'ny hoe lay firenena Jiosy dia tsy mino ny Jesosy Kristy fa ny olom-boafidy ao lay fantatr'Andriamanitra mialoha lay sisa ao mino dia ireny no mitory indray amin'ny Jentilisa rehefa mahazo famonjena ny Jentilisa dia mialina ilay Jiosy sasany dia mandray an'ny Jesosy Kristy ihany koa. Izy hoe raha ny fampiatahana azy napetahana miataka mihitsy zany ny Israely mba hampihavanana n'izao tontolo izao amin'Andriamanitra tsy izao tontolo izao rehetrarehetra vetrika ihany fa ilay mino dia rehefa ampidinan'ny Jiosy kosa indray lay mino kosa indray dia tahaka ny fampidina avy amin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana ny Ezekela 7:30 no miresaka an'izay izay nehoana hoe velona indray mihitsy mitondra fiainana vaovao indray mihitsy rehefa misy Jiosy mino ihany koa tahaka ny Paoly resahany eo amin'ny 13:20 zany. Ny 19:20 dia karazana teteza mita eo anatiny zany ilazany hoe raha masina ny sandatry ny mofo dia masina koa ny vongany iray manontolo raha masina ny fotony na ny fotony zany dia masina koa ny sampany rehetra. Zany hoe io nalaina tany amin'ny Nomero 5:12 no nanaovan'ny Paoly an'io hoe rehefa masina le fototra zany miresaka ireo patriarka izy zany i Abrahama, Isaka, Jakoba dia masina ihany koa ilay mofo, masina ihany koa ilay sampany rehefa avy eo. Dia io le resaka fototra sy sampany io eto zany dia tsy miresaka an'ilay vatakazo izy fa fototra tonga dia any amin'ny sampana ny resahany satria eo amin'ilay vatakazo zany dia ahitantsika an'ireo ilay firenena Jiosy izay efa lavina fa ilay sampany dia miditra amina resaka hazo oliva izy dia rehefa miresaka n'iny hazo oliva iny zany ilay fanaovana grefy dia ny tanjony dia ampitandrina ny Jentilisa hoe aza mirehareha ianareo Jentilisa satria milaza ny fiavian'ny Jentilisa. Zay moa zany ny tontolo manodidina ny Romana mihitsy misy kristianina Jentilisa dia kristianina Jiosy ao samy mirehareha amin'ny mahavaoka an'Andriamanitra azy ny Jiosy milaza hoe zay avy amin'ny taranaka Abrahama zay ny tena vaoka an'Andriamanitra, ny Jentilisa kosa dia miteny hoe efa nalan'Andriamanitra nareo fa zay zao ny tena vaoka an'Andriamanitra. Izy Paoly aza mirehareha fa raha notapahana ny sampany sasany ary ianao izay tahaka ny hazo oliva maniry ho azy kosa ny natsofoka haniry teo aminy mba niombona tamin'ny fototra sy ny menaky ny hazo oliva dia aza mirehareha
aza mirehareha amin'ny sampany, fa na dia mirehareha azy ianao dia tsy ianao no mitondra ny fotony fa ny fotony no mitondra anao. Miresaka ny Jentilisa izy zany eto hoe aza mirehareha satria zao mifadiana ozy izy. Miresaka grefy izy izay mifanohitra amin'ny grefy rehetra satria ity zany dia misy hazo oliva izay voakarakara tsara, dia nitapahana io hazo oliva voakarakara tsara io, ohatran'izao zany izy. Ity zany ilay hazo oliva voakarakara tsara dia ny jiosy zany, dia nitapahana io dia natsofoka teo, natao grefy teo ilay hazo oliva maniry ho azy, ilay sauvage zany tary le tsy mpikarakara, le tsisy dikany, le tsy nirarahiana tary nalaina dia natsofoka teo. Raha ny fanaovana grefy amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny hazo oliva sauvage maniry ho azy, hazo oliva dia zany no atsofoka ilay voakarakara. Fa eto mifanohitra amin'izay satria tia ny lazaina hoe ny jiosy efa nikarakarain'Andriamanitra mihitsy dia natsofoka teo ilay ity tena hazo oliva mihitsy dia natsofoka teo ilay hazo oliva dia. Ny hazo oliva dia dia ny Jentilisa, fa ny jiosy dia ity zany ilay nitapahana zany ilay firenena jiosy tsy intsony, fa misy ihany ambiny tony, misy ihany tony, fa nitsofohana ny Jentilisa tahaka izao. Dia ohatr'izao zany ny paozin'le grefy rehefa atao le izy zany grefina oliva, dia lazainy hoe ity zany ilay firenena jiosy ilay mitondra azy dia toy ny Jentilisa natsofoka teo. Dia aza mirehareha ianao izy fa mbola ny jiosy ihany mitondra anao satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Jesosy Kristy avy amin'ny jiosy, ny baiboly dia avy amin'ny jiosy ny famonjena, ka aza mizesta hoe izay izao ny tena tompo fa nareo tsy izy intsony. Dia avy eo indray izy amin'ny tapany manaraka dia niteny aza miavonavona ihany koa izy mbola veriny ihany 1:20 hoe ary iteny ianao hoe notapahana ny sampany sasany hanatsofohana haniry. Marina zany, ny tsy finoana nanapahana azy fa ny finoana kosa ny itoeranao. Aza miavonavona fa matahora, fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra dia tsy avelany koa ianao. Eto zany dia mametraka tsara ny mahazava-dehibe ny finoana hoe inona ny antony nanapahana an'ilay firenena satria tsy mino an Jesosy Kristy, ary inona ny antony nampidirana ny Jentilisa satria ireo Jentilisa ireo nandray an Jesosy Kristy, mino an'ilay Jesosy Kristy maty ho azy teo amin'ny hazo fijaliana. Resaka finoana zany zava-dehibe fa tsy resaka firazanana hoe izay ohatr'izao dia izay zany dia kristianina daholo. Aza miavonavona fa matahora ozy izy satria raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra fa rehefa tsy nino dia tapahana, dia ianao koa zany dia mbola tapahana. Manamafy an'izay ny tapany farany hoe mitoera ny finoana. Ny finoana no tena zava-dehibe indrindra fa tsy ny firenena, ny firazanana na ny fiaviana. Koa hevery fa mora fanahy nefa entitra, mora fanahy nefa entitra amin'izay lava hoe izay tsy mino entitra izy ary koa dia tapahana. Fa aminao kosa dia mora fanahy raha maharitra amin'ny fahamoram-panahiny ianao, fa raha tsy izany dia ho tapahana koa ianao. Nefa ireny koa raha tsy nifikitra tsy finoana, ilay jiosy zany, raha vao misy jiosy mino zany dia atsofoka haniry indray izy. Izay resaka finoana ny zava-dehibe. Raha misy jiosy mino, ary misy zany hatramin'izao ny antsoina hoe jiosy mesianika, dia atsofoka haniry indray izy satria azon'Andriamanitra atsofoka indray izy. Fa raha nitapahana tamin'ny hazo oliva naniry ho azy ianao ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara nefa tsy tena sampany, tsika raha zany natao an'izay dia manoatra noho izany anao tsofohany indray ny tena sampany amin'ny hazo oliva nanapahana azy hoe ny jiosy koa dia ho tafiditra isan'ny vahoaka an'Andriamanitra rehefa mino any Jesosy Kristy. Fa ny Jentilisa na ny malagasy, tsy hoe satria ianao malagasy dia voavonjo azy, izay mino ihany, fa tsy resaka firenena mihitsy zany no resaka resahany eto, fa izay mino ihany no tafiditra isan'ny vahoaka an'Andriamanitra ao amin'ilay hazo oliva. Dia mirary soa antsika indray ary rapitso indray ny toy.